Kafaliana lalandava no iarahako amintsika mpanaraka ny fandaharana misy tandratra ary rariko tsara ho antsika jiaby samy ahita ny tadiaviny samy azo izay ilainy apisaky ny laila hony dia firarian-tsoa ka dia mirary soa mirary ny tsara antsika jiaby tonga tsy miarahabo ny namantetraka dia ankafaliana ihany koa ny arabako antsika jiaby taoko fiaraban'ny masoandro izy tika mateka antsika tsiraikiraiky any amin'ny sehatra misy antsika na zazamena anao na zazaely na tanora na olona efa maventy na efa antitra fotsifoly dia miarahabo anao ny tegnanay ary mirary soa mirary ny tsara antsika jiaby fandaharana misandratra ame zany dia iresantsika lalandava moa nireo kasinga efatra reo ny afo ny rano ny rivotra ny tany ary nandritsay fotoan'izay tsika dia niresaka zay fitrangan'ireo kasinga efatra reo eo amin'ireo toetra eo amin'ire asa amin'ny fiarahamonina amin'ny fahasalamana dia niresahantsika lalandava zay kasinga efatra zay ahoana ny endrika zay kasinga efatra zay eo amin'ny jaza eo amin'ny tanora eo amin'ny olo-dehibe eo amin'ny antitra ahoana ny endrika isehoan'izay kasinga efatra zay eo amin'ny sehatry ny tanàna tsiraikiraiky fa ny antsika zany dia ahiditra ndraika hoe karakory ahitantsika zay kasinga efatra zay eo amin'ny vintana ahoana ny fitranga zay kasinga efatra zay eo amin'ireo astrologie otsika na amin'izay le hoe horoscope zay dia eo indray zany sehatra izahantsika zavaina hoe raha zao le nazavaintsika taty amin'ny resaka kasinga efatra fotsiny amin'izao dia ahoana ndraika zany izy tao amin'ny sehatry ny resaka vintana raha tany amin'ny sehatry ny kasinga efatra angafantsika dia toetra no natao betabe hoe ny toetrana afo dia zao ny toetrana rivotra dia zao ny toetrana tany dia zao ary ny toetrana rano dia zao zay zany no namena sehatra bebe kokoa ary zay toetra zay zany nalefantsika teo amin'ny tontolo rehetra zay niainantsika na eo amin'ny toetrandro zany na teo amin'ny asa zany na teo amin'ny sakafo zany na teo amin'ny fahasalamana zany na teo amin'ny toetra ny olona tsiraray toetrana zaza toetrany tanora toetrany olefantsy dia napetraka antsika tsara io zany lereo kasinga efatra ireo na eo teo amin'ny sehatry ny fitiavana zany dia napetraka antsika fa ty amin'ny resaka vintana kosa na horoscope na astrologia dia voafaritra ao anatina daty anankiray zany ireo kasinga efatra ireo zany hoe voafetra zany izy rehefa olona midady sokatra amin'izao dia antsoina kasinga afo le izy raha midady sokatra amin'izao dia antsoina kasinga rano le izy raha midady sokatra amin'izao dia antsoina kasinga rivotra le izy ary eo anatin'izay zany efa napetraka antsika ihany le izy afo mitarika afo mikolokolo afo manova mitovy amin'izay ihany koa le izy fa ny mahasamihafa azy ho dia zay le resantsika teo zay hoe ny daty no mamaritra azy vanim-potoana no mamaritra azy rehefa eto izy dia antsointsika hoe afo mikolokolo na hoe bélier ohatran'izay hatrany zany no tondratsika azy tamin'ny fandaharana natao teto talohan'izao angamba dia fandresaka atsika hoe inona no endrika isehoan'izay vintana zay teo amin'ny kasinga anankiray ny antsika zany dia kasinga rano no entineto hoe ahoana indray fipetraky ny kasinga rano sy ny vintana zany hoe vintana rano zany no jerentsika androany aiza hoaiza fipetraky izay vintana rano zay eo amin'ny sehatra misy atsika eo amin'ny fiarahamonina misy atsika eo amin'ny aina misy atsika inona no zavatra azo lazaina amin'izay antsointsika hoe vintana rano na hoe signe d'eau ozy ny vazaha ny voalohany indrindra aloha dia misy karazany telo ny vintana rano misy zany ny cancer misy ny scorpion ary misy ny poisson ireo telo ireo zany no endrika ahitantsika ny vintana rano zany hoe raha iresaka vintana rano tsika zany dia tsy maintsy ireo telo ireo ihany no iodikodina ao anatin'ny zay fanazavana n'izay vintana rano zay na io poisson na io cancer na io scorpion ary ny vanim-fotoana ihany koa dia mifandray amin'ireo signe ireo zany hoe raha ohatra ka iresaka cancer tsika zany dia any amin'ny 21 juin ka hatramin'ny 22 na 23 juillet raha iresaka scorpion tsika zany dia toujours any amin'ny 23-24 octobre ka hatramin'ny 23-24 novembre raha iresaka poisson tsika zany dia any amin'ny 21 février ka hatramin'ny 21 mars eo zany na resaka signe zodiakana olona na biby na trano na tokotany io dia ao zany ireo vanim-potoana zay resahantsika an'izay ny manarakaraka an'izay zany dia ny etikety ihany koa dia hoe inona no endrika hitovizan'izy rehetra raha misy hevitra tsy hitovizan'izy telo ireo
dia misy kosa ireo toetra zay itovizan'izy ireo ka ahafahana mamantatra zany hoe kasinga randry na hoe singdo io na hoe vintana randry olona ny voalohany indrindra zany dia saika olona mora entin'ny fo izy ireo zany hoe sentimental zay zany voalohany indrindra ahafahana mamantatra an'izy ireo mora toina mora faly mora malahelo mora tezitra zay zany voalohany indrindra ary olona zay azo lazainy ao anatin'ny olona antsoina hoe mibo mizara roa itsika ny kasinga afo sy rivotra kasinga miabo ny rano sy ny tany kasinga mibo ka ny singdo zany a dia ao anatin'ny kasinga mibo zany hoe olona zay tsy de rototra loatra amin'izay zavatra mitranga andavanandro ary olona anankiray azo lazaina hoe pessimiste ozy ny vazaha zany hoe alohany izy ahitany lafy tsarany dia lafy ratsiny aloha ny hitany sy fakafakainy sy avadibadiny zay izy vao miditra amin'ny lafy tsarany misy mahatsara azy zay zavatra zay efa telo tsy olona natao irotoroty azakazaka izy fa natao nandamina daholo izy ireo zany hoe olona mipetraka olona tsy rototra olona miandry olona manana faharetana zay matetika zany a eo anatin'ny kasinga rano anatin'ny toetra ahitanan'izy ireo ihany koa zany a dia olon'ny fiarahamonina izy ireo sociable social olo fiarahamonina zany hoe tsy de sitraka izy zareo loatra ny ady tsy tiany zareo ny ady tsy tiany zareo ny herisetra ary ao anatin'izay toetra zay zany dia mibaribary na poisson na cancer na scorpion dia ahitana zay endrika zay ny scorpion ngamba no somary maherihery toetra kely kanefa na izany na tsy zany ary misy antony ao matoa izy tonga amin'izay toetra izay ambara ho zany hoe sentimental izy ireo sociable izy ireo passif izy ireo zay zany izy raha ohatra azavaintsika amin'ny fomba ny teny frantsay anisan'ny toetra ahafantarina an'izy ireo ihany koa zany a dia ny toetra hoe olona anankiray zay tia milantolanto tia mandrevirevy olona idealy na dia efa nilaza ry ato hoe pessimiste izy ireo dia olona idealy ihany koa izy zany hoe eo amin'ny sehatry ny filozofia eo amin'ny sehatry ny finoana eo amin'ny sehatry ny politika dia zareo zany no anisan'ny betsaka indrindra satria eo le fitiavana fiarahamonina tia miaramonina tia mifanakalo ka eo zany ny sehatra anankiray tena ahitana azy a dia amin'ireo sehatra voalaza reo raha iresaka atsika zany resaka politika dia raha ataony antotanisa dia ireo vintana rano ireo zany betsaka raha ataony resaka finoana dia anisany betsaka amin'izy ireo ihany koa zany a ny vintana rano raha ataony resaka politika resaka sosialy dia mbola izy ireo ihany no ao anatin'izay eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa dia betsaka amin'ireo zay manana vintana rano zany no manana anjara toerana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana zany hoe manana anjara fahasoavana betsaka kokoa zany zareo eo amin'izay sehatra ny fahasalamana izay zay zany a raha ohatra hoe entitsika hitarina ihany a zay resaka hoe singdo na hoe vintana rano zay efa ndresantsika raha ohatra resaka filozofitsika zany a dia maro ny filozofy zany a manakaikaiky amin'izay singdo zay na vintana rano raha iresaka atsika psychologue zany a betsaka ary zareo anaty raha resaka atsika ny any amin'ny santé zany ny infirmière ny dokotera sy ny sisa betsaka izy ireo no ahitana singdo zay dia mihitatra zay zany any amin'ny fiarahamonina tsy raha ray misy atsika dia presque kasinga rano daholo zany a no manana mibahan-toerana sy manjaka amin'izay sehatra voalaza teo zay ny fahasalamana ny finoana ny sosialy ny tontolo manodidina an'izay zavatra rehetra izay zay zany a dia tohitra hitovizana izy rehetra zany hoe rehefa resaka singdo zany tsika na resaka vintana ranotsika na resaka horoscope tsika ka hoe rano dia reo zany a no ahafantaranareo azy io zany a na dia mbola tsy hitanareo ary le horoscope le olona na le daty naterahan'le olona dia efa fantatra reo zany hoe ty olona ty dia ao anatin'ny sehatry ny kasinga rano ao anatin'ny signa rano ao anatin'ny vintana rano io moa efa nentsika tety any hoe misy le izy zany a tsy voatery ho teraka tamin'ireo daty reo aloha le tondra an'izay toetra izay ny antony izy dia tsotra kely hoe misy ny vintana azo avy amin'ny ora naterahana misy ny vintana azo avy amin'ny andro naterahana raha ohatra ka ny ora naterahanao zany any anatin'ny reo vintana rano reo
dia hita taratra eny amin'ny toetranao ihany koa zany a zay le toetra voalaza teoreo. Averiko azavaina tsara hoe ny olona tsirairay zany dia manana vintana anankiroa, vintana ny andro naterahana anankiray sy ny vitany ora naterahina. Zany hoe ao anatin'ny andro anankiray zany a dia misy vintana 12 mitranga, zany hoe ireo signe zodiaque 12 ireo zany a dia miteteny zany ny andro tsirairay. Ny fiakaran'ny masoandro iny mandram-piverenana eo indray maraina dia ahitana ireo vintana 12 ireo. Ka misy ny olona zany signe zodiaque hoe vintana rano, ary misy ny olona hoe signe an'le ora naterahany vintana rano, dia hita taratra ao ihany zany a zay toetrana rano izay. Raha ohatra moa ka hoe ny andro naterahany sy ny ora naterahany samy rano dia mibaribary be zay toetra zay. Fa raha ohatra kosa ka hoe ny andro naterahany rano fa ny ora naterahany afo dia ahitana ireo toetra roa ireo izy, ka zay matanjaka zany no mitondra. Zay le indraindray ahitanareo hoe olona manana vintana rano kanefa mahery andro be, mahery vintana be, dia no ilay ora naterahany mahatonga anazy anana an'izay hery sy tanjaka izay. Zay zany no azo ambara mikasika an'izay le hoe signe d'eau na hoe vintana rano. Mazavazava amintsika angambany hoe ahoana no ahafantarantsika azy, aiza no misy azy. Fa izao zany tsika dia hiditra ny voalohany indrindra dia ny asorintany na antsointsika ihany koa hoe cancer. Ny cancer zany dia ireo zay olona teraka manodidina ny 21 juin ka hatramin'ny 23 juillet. Manodidina ho iaho, indraindray izy io zany lasa 22 juin, indraindray izy io lasa 23 juin, fa manodidina ny eo zany le izy, fa 21 juin zany tena akaikikaiky kokoa ny fidiran'ny masoandro ao anatin'ny signe zodiaque io. Ny olona teraka amin'ny cancer io zany dia matetika ahitantsika toetra ankoatran'le voalaza teo, dia olona manakaiky bebe kokoa ny reny sy ny zanaka, olona somary manofinofy, olona somary mandrefirefy, olona ahitana toetra lazaina hoe toetrana reny, toetrana zaza, reo zany hitanao anatiny ao. Olona mora tohina, olona mora mitomany, olona mora mitaraina, olona ohatran'izay kanefa mafy saina sy matanjaka, mafy saina fa matanjaka kanefa manana toetrana reny sy manana toetrana zaza. Ireo toetra roa zany hitantsika. Indraindray raha ohatra ka tafiaraka amin'olona zay manana signana cancer nareo zany na asorintany, dia mitaraina lava izy, ohatra ny hitanao malemilemy zany izy, mora tohina izy, ary matetika any anatin'ny fahasalamana dia anisany matahotra dokotera izy, mitovy amin'ny zaza, ny tia mianiany, tia misangisangy, tia mibote ozy ao vazaha, zany hoe mimotsona. Rehefa misy zavatra matezina azy dia mimotsona dia tsy hitanao mihitsy izy, ary matetika ao anatin'ny andro anankiray izy dia miovaova toetra be, mitsikitsiky be, dia avy eo tsy miteny mihitsy, dia avy eo indray mangina, dia miverina falindray dia tsy hainao, indraindray tsy hainao misambotra azy satria manana toetra miovaova izy. Ary zay zavatra zay zany no manambara ny toetran'ny cancer. Io moa zany matetika dia ampiarahana amin'ny andro latsinainy, ny zaza teraka andro latsinainy dia manana an'izay toetra zay ihany koa, satria mifandray zay le signe zodiaque ny cancer zay sy ny volana na hoe ny lalonina na hoe ny andro latsinainy. Miovaova toy ny volana zareo zany, mbetika faly, mbetika malahelo, mbetika tezitra, mbetika tsy miteny, mbetika mikakakakame, mbetika mitomany, ka miovaova ohatran'izay. Dia ohatran'izay ihany koa ny tanjaka ataony eo amin'ny sehatry ny ataony rehetra. Mazoto be izy androany, dia raha pitsy izy kamo be, dia raha afaka pitsy izy antonontonony dia ohatran'izay hatrany. Dia eo amin'ny sehatry ny asa efa zay, eo amin'ny sehatry ny andavanandro, miankina amin'ilay nampony ao anatiny ao zany ny zavatra ataony, rehefa kamo ao anatiny ao dia kamo izy. Ka izay zavatra zay zany no anisany hery sy tanjaka ho azy ary anisany fahalemena misy eo ambony. Marihana moa zany hoe olona manana aingam-panahy ambony be izy ireo. Betsaka zany ny mpanoratra no ahitana amin'ny signana cancer, betsaka ihany koa ireo poème, manofy, tena anisan'ny olona tena mpanofy ihany koa izy ireo, manana tsindrimandry sy manana anjara fahasoavana amin'izay resaka nofy izay. Eo moa ny signe d'eau rehetra na hoe vintana rano rehetra dia manana anjara fahasoavana amin'izay nofy izay. Fa ny cancer manokana zany no resahantsika eto. Ny cancer zany dia olona manana bahan-toerana bebe kokoa na hoe manana anjara fahasoavana bebe kokoa amin'ny resaka zaza sy resaka reny, resaka tokantrano. Zany hoe mana-talenty izy zany amin'ireo fikarakarana. Ireo zany no anjara fahasoavana azy, mikarakara tokantrano, ho reny, ho hitaiza zaza. Zany hoe raha ohatra ka any amin'ny fampianarana izy zany jerentsika dia any amin'ilay mitaiza zaza mandinika reny tena ananany traikefa sy morana.
raha eny amin'ny sehatry ny fampianarana ambaratonga ambony zany dia zay mikasika vehivavy sy tontolon'ny vehivavy zany no ananany. Raha ohatra ka resaka fahasalaman'ny vehivavy zany dia moramora amin'ny manaingy azy. Dia zay zany le atiny resantsika resaka zaza, resaka vehivavy, resaka tokantrano, resaka aingam-panahy dia manana anjara toerana lehibe ny cancer. Zay zany ny kasinga rano tany amin'le resaka kasinga nataontsika taloha zany dia natsoantsika hoe rano mitarika. Dia raha ohatra nanaraka ny fandaharanay moa tany am-boalohany dia fantatra tsara dikan'le rano sy hoe mitarika inona zany atao mitarika dia hoe signe d'eau cardinal zany amin'ny sehatry ny astrologie. Zay zany ny azo ambara mikasika niny cancer azontany iny. Ny signe d'eau faharoa moa zany dia ny scorpion na ny hoe alakarabo. Ny alakarabo zany dia ireo zay teraka manodidina ny 22 octobre ka hatramin'ny 22 novembre. Zay manodidina ao indraindray izy zany lasa 21 octobre, indraindray izy lasa 23 octobre. Dia zay zany tsy hamaritanay azy exactement hoe 23 octobre na 21 octobre satria mifampiditra le izy. Ny scorpion ndray zany dia ahitana le toetra voalazantsika teo hoe olona manana aingam-panahy be, olona mora tohina, olona somary malemilemy, olona maharitra, tsy dia hitanao loatra ny ao anatiny raha tsy efa fotoana tsy ampoizina, miaina bebe koa ao anatiny izy noho ny aty ivelany. Zay zany no hitovizan'ireo signe d'eau reo ary anisan'izay zany ny scorpion. Ny mampiavaka azy zany dia toy ny volkano izy, zany hoe mandevy ao anatiny ao. Olona mafana fo ihany koa izy rehefa anao, zany hoe ny énergie zany na mitobaka be na tsisy mihitsy dia eo foana zany izy rehefa tena mitobaka izy zany dia ao anatin'ny hery sy mitanjaka be izy dia manana tanjaka. Ny cancer ny tenentsika teo malemilemy ohatran'ny vehivavy, fa ny scorpion ndray zany dia tsy dia mitovy amin'izay loatra, matanjaka izy ary mahery saina izy, mahery vatana izy, ary olona anankiray natao hanao asa mafy izy, afaka mandrava izy ary manorina rehefa avy eo, anana hery manorina izy. Ny cancer zany dia somary miandry olona ihany izy anampy azy, somary mentehitra izy na dia ao aminy ary le tanjaka dia tsy dia mahatoky tena loatra izy. Fa ny scorpion zany dia olona tena mahatoky tena ary olona mahavita rehefa anao ary olona manana tanjaka anatiny. Zay le tenenay mitovy amin'ny volkano ao anatiny le izy, mandevy ao fa tsy hainy mamoaka azy ary andro ray amoahany azy zany dia tena mafana sy mandevy tokoa. Olona natao hiasa mafy izy zany ary olona manana aingam-panahy ambony be, olona miaina ara-panahy ambony be, olona manana anjara fahasoavana amin'ny intuition na hoe amin'ny rêve prémonitoire, amin'ny nofo famantarana no avy, amin'ny famantarana mialoha izay zavatra hitranga eo aminy, na eo amin'ny olona miresaka azy azy dia fantapatany mialoha izay zavatra ao anatin'ilay lohan'ilay olona. Olona masika izy ary olona manao ampo be, rehefa tezitra izy zany dia ao ampony eo ary ratsy be, ela be vao afaka. Olona mora tezitra ary sarotika hatezerana, olona be fitiavana ihany koa izy ary olona tia mizara rehefa hizara. Fa zay zany ny olana amin'izay le tenentsika teo hoe manao ampo. Zay zany raha ohatra zavaintsika tsotsotra sy amin'ny ankapobeny ny scorpion. Maro be zany ny asa mety atao aminy, maro be ny zavatra mety ho vitany. Ohatra zany any mpitsabo izy zany dia atao mpandidy, any amin'ny resaka scorpion, any amin'ny resaka sport izy zany mety manao maramila izy, manao gendarme izy satria manana hery tanjaka ngeda be. Dia olona afaka ihany koa izy zany manao an'ireny le sport maherisetra be ireny, le zay le tenentsika manana tanjaka izy. Any amin'ny fampianarana izy zany dia afaka miditra any amin'ny resaka matematika, resaka psychologie, resaka philosophie dia ananany daholo zany izay zavatra rehetra izay. Raha psychologue izy zao dia azo lazaina fa ambony dia ambony mihitsy ny tany satria afaka mamantatra ny zavatra anaty lohan'olona izy. Ka zay zany tenenina hoe ny scorpion zany dia anisan'ny olona miavaka eo amin'ny signe d'eau satria maherisetra izy, manana don spirituel izy, manana an'izay le tanjaka sy hery zay izy mba ahafahany mandresy lahatra ny tontolo manodidina azy, ahafahany mamantatra ny eo amin'ny manodidina azy ary ahafahany mandresy. Raha tany amin'ny cancer tsika milaza hoe malemilemy sy somary mora tohina, aty amin'ny scorpion tsika dia miatrika tanteraka amin'ny fiainana izy ary mamaly izy zany raha misy zavatra voadona azy matrizay. Ny andro natokana ho an'ny scorpion moa zany dia ny andro talata. Zay le mahatonga hoe talata gorobaka satria mahery izy, matanjaka izy ary mamaly faty izy, maherisetra izy. Ny signe d'eau fahatelo zany dia ny poisson. Ny poisson ndray zany dia ampitovizitsika amin'ny océan, ranomasina be, zany olona manana aingam-panahy ngeda be izy, olona manofomofo be izy, olona filôzofy be izy, olona anatin'ny finoana ngeda be izy.
raha resaka finoana zany resaka filôzofia resaka psikôlôjia resaka sosialy resaka politika dia ny poisson zany no tompondarana amin'izay zany hoe olona tsy natao irotoroto izy olona mana talenta be izy amin'ny sehatry ny sosialy olona natao andravina ny olana ara-tsy sosialy izy olona natao hitarika ara-tsy sosialy izy olona natao ampandrevirevy ny olona rehetra izy raha any amin'ny politika zany dia ny poisson no afaka mampandrevirevy anao raha any amin'ny finoana zany dia afaka andresy lahatra anao be da be izy talentany ary ao anatiny mihitsy zany zay le fandresen-dahatra anao amin'ny resaka finoana mora aminy zany mandray ny resaka finoana ary mora aminy mimpita an'izay ny aminao olona mahay mitsabo ara-tsaina sy ara-panahy ihany koa izy zany hoe afaka mandresy lahatra anao na afaka mampitony ny fiasan-dohanao zany izy raha ohatra ka miasa lobe anao ka manatona azy dia ainy mampitony ny fiasan-dohanao olona mandray mora mandray ihany koa izy indrindra fa reo zavatry ny lanitra sy ny aingam-panahy misy eny amin'ny lanitra dia mora mandray be izy olona mora marary ary mora sitrana ihany koa olona mora tizitra kanefa mora fary olona tsy tia olana eo amin'ny fiarahamonina fa olona natao andamina amin'ny fiarahamonina eo amin'ny sehatry ny asa zany dia any amin'ny politika sy any amin'ny finoana any amin'ny resaka raha dokotera zany dia any amin'ny resaka psikôlôjia resaka idéolôjia resaka any amin'ny resaka politika sy ny zavatra ohatran'ireny zany no azo ny sehatra isina eo amin'ny fiarahamonina moa zany dia rehefa ohatra ka any amin'ny androm-panjakana any amin'ny fokontany any amin'ny commune any amin'ny région dia afaka mibahan-toerana amin'izay izy any amin'ireny fikambanana miandraikitra amin'ny fanasoavana olona reny médecins sans frontières ny mizara sakafo reny zany dia anisan'ny talentany sy ainy avokoa tsy dia satriny tsy dia vitany loatra ny resaka eo amin'ny resaka kajikajy be loatra ny resaka siansa zavatra inarina ela be loatra tsy dia talentany loatra zay zavatra zay zany fa zavatra le miainga avy ao anatiny ary mora raisina no ananany talenta zay zany raha ohatra raisitsika reo vintana anankitelo reo tany aloha tsika ny resaka hoe kasinga telo kasinga afo rano rivotra ary tany fa zao ndraytsika zany dia mampifandray an'izay le kasinga efatra zay sy ny siny zodiaka na ny hoe ny vintana dia noko angamba fa azotsika zay tsinambara mikasika an'izay vintana telo izay dia ny vintana rano amin'ny herin'ny androantsika dia resaka indray angamba ny vintana rivotra na ny vintana afo ka dia mametraka fisaorana mametraka fakasitrahana ho antsika rehetra mankafy sy manaraka ny fandaharana misandratra manazava sy manadiady ny tontolon'ny kasinga efatra ny afo ny rano ny rivotra ary ny tany ary manazava an'izay ny sehatra hidirantsika zany zao dia fifandraisan'izay kasinga efatra zay eo amin'ny sehatry ny vintana manazava ny resaka vintana ranontsika androany dia amin'ny herintsika zany manazava indray misy kokoa eo amin'ireo kasinga hafa zay eo amin'ny fiarahamonina misy atsika zay ary fa dia mametraka veloma mandram-piona akasitrahana ny radio sisel radio télé sisel zay nampitrano atsika akasitrahana ihany koa nareo mpanaraka sy mpakafy fandaharana misandratra ary indrindraindrindra reo tapaka sy namana rehetra zay mandrindra sy mandamina n'izao fandaharana izao ny tontolo hitanay misy anay moa zany dia azonareo jivaina azonareo jerena ao amin'ny laharany tarbe 034 26 808 02 averiko indray 034 26 808 02 na 034 41 004 00 034 29 220 04 zay no ahitanareo anay any amin'ny Facebook moa zany dia Astromania Fondation Fitiavana no ahitanareo anay na amin'ny Koloaina raha anatina any amin'ny bromisana indray nareo dia ao amin'ny apitan'ny Cosmos Bazar kely ronjato miaraka amin'ny bazar kely raha andeha any amin'ny Garotiary zay ary ny azo ambara fa dia mametraka veloma mandram-piona indray amin'ny herin'ny androantsika manao misy raha misy fanontaniana na misy fanakiana na misy sosikevitra dia aza misalasala manatona na mandefa amin'ny Facebook Astromania Fondation Fitiavana na mandefa SMS amin'ny laharan-tarbe zay menantsika teo saotra tompoko mandram-piona indray zay ny